Ny Mofonaina isan'andro atolotry ny Mpitandrina RAKOTONAVALONA Maholy. Fanarabantsika afaka malalahatra ity Alatsinainy faharoa amby roapolo ny volana Aogositra ity ny Mofonaina voalahatra ho antsika anio dia ny filazantsanamasina araka ny lioka. Lioka toko fahafolo. Lioka toko fahafolo ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Lioka toko fahafolo andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy faharoapolo. Amin'ny anaran'i Jesosy. Zay miaino anareo dia miaino ahy, ary zay mandahy anareo dia mandahy ahy, ary zay mandahy ahy dia mandahy zay naniraka. Ary ny fito-bololahy niverina tamin'ny fifaliana ka nanao hoe: Tompo, na dia ny demonia aza dia manaiky anay noho ny anaranao. Fa hoy Jesosy taminy: izaho nahita ny Satana latsaka avy tany an-danitra tahaka ny varatra. Indro efa nomeko fahefana nitsaka menarana sy maingoka sy andresy ny hery ananan'ny fahavalo ianareo. Ka tsisy hampaninina anareo akory, kanefa aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Ray masino, manamasirinay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Rinitsotra masina efa indrona intelo no voaresaka teto amin'ny Mofonaina ity lioka toko fahafolo ity riavako malala. Tao anatin'ny taona vitivity zay, ary andinitsotra masina tsy de vaovao loatra koa amintsika ny fandrenesana azy na ny famakiana azy mihitsy koa ary mety ho azo lazaina koa ny fandalinana azy. Amin'ny fomba landalina kokoa ary no nde resahantsika azy riavako malala. Ny andininy fito ambin'ny folo sy ny andininy faharoapolo. Manao hoe tenin'i Jesosy. Ary ny fito-bololahy niverina tamin'ny fifaliana, kanefa hoy Jesosy hoe: aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Aza mifaly anareo satria manaiky anareo ny fanahy, fa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Niverina tamin'ny fifaliana ny fito-bololahy dia hoy Jesosy manao hoe: nifaly nareo satria nanaiky anareo ny fanahy, nanaiky anareo na dia ny demonia ary, fifalian'ny mpandresy. Fa aza mifaly satria hoe nanaiky anareo ny fanahy, fa mifalia anareo satria voasoratra any an-danitra ny anaranareo. Raha toa ka jerena ny avako malala amin'ny atsipirieny aloha ilay teny, dia mazava ny tenin'i Jesosy eto. Jesosy nanome fahefana ny mpianatra handeha hitory ny filazantsara. Rehefa niverina ny mpianatra dia nahita fahombiazana, dia nifaly noho ny fahombiazana, nifaly noho ny vokatra, dia hoy ny tompony hoe: aza mifaly noho ny vokatra, fa mifalia fa voasoratra ny an-danitra ny anaranareo. Raha toa ka jerentsika amin'izao civilisation iainantsika izao dia azo lazaina hoe fifandonany ataontsika hoe être sy avoir. Zany hoe ny fifandonany lay maha isika tsika sy ny zavatra eo amintsika. Inona lay hoe, inona ny tian'i Jesosy tenenina raha miteny izy manao hoe: aza mifaly satria manaiky anareo ny fanahy, satria le avoir io. Zany hoe aza mifaly satria nahazo vokatra, aza mifaly satria nahazo famirapiratana, aza mifaly satria manana voninahitra, satria nahazo voninahitra. Fa aoka hifaly satria zanak'Andriamanitra, aoka hifaly satria vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mifaly amin'le avoir. Raha izay no azo ilazana azy amin'ny teny frantsay, azonareo kokoa izy amin'ny teny frantsay. Aza mifaly amin'ny hoe avoir satria nahazo an'izao, satria tojo an'izao, fa mifalia amin'le être, zany hoe mifalia amin'ilay enao, mahaenao anao, mifalia amin'ilay sata nomen'Andriamanitra anao, aza mifaly amin'ilay vokatra izay azonao ianao.
satria ve nahazo vokatra be deaibe noho ny mahakristiana noho ny mahampy noho ny vitan'Andriamanitra mety nahazo vokatra tsara fa mira-piratana nahazo fiarakodia tsara nahazo fisondrotan-karama nahazo zavatra mahafinaritra isan-karazany izay eo ihany ho Jesosy fa tokony miteraka ny fifalianareo tsy ny résultat tsy lay vokatra tsy lay hoe iny ihany zavatra tokony mandeha ho azy iny fa mifaly am'le être am'le mahaenao anao zanak'Andriamanitra ianao voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anaranao zay le être zany hoe aoka ianao ifaly am'le mahaenao anao vaovao no men'Andriamanitra anao ianao taloha zanak'izao tontolo zao ianao taloha tsy nanavaka ny tsara sy ny ratsy ianao taloha niaina tamin'ny fiainana hafa mihitsy fa rehefa tao amin'ny Kristy ianao Korinthiana 2 Paoly izay rehetra ao amin'ny Kristy de tonga olom-baovao zay le être de mifalianao satria olom-baovao ary tsy hoe olom-baovao eto amin'ity tany ity fa olom-baovao ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra mifaly am'lay mahazanak'Andriamanitra anao voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anaranao zay ny tokony mampifaly afaka malala ito de amafisin'lay tenin'ny Jesosy de mitemana hoe indro efa nomeko fahefana hanitsaka menarana le teny hoe fahefana exousia amin'ny teny grika ny teny hoe exousia amin'ny teny grika de autorité hoy amin'ny teny frantsay ndraindray adikatsika pouvoir le izy tsy pouvoir loatra ny tenin'ny Jesosy ao tsy hoe nanome pouvoir Jesosy tsy zay fa nanome autorité Jesosy nanome fahafahana zany hoe nomena fahafahana isika hanatanterajavatra zany hoe tsy atsika le fanatanterahana an'ilay zavatra fa nomena fahefana isika raha ohatra ka jerena kokoa amin'ny filozofia de misy karazana autorité roa de natao hoe autorité rationnelle sy ny autorité irrationnelle ny autorité rationnelle ny azahoantsika azy amin'ny fomba tsotra dia ilay fahafahana omen'Andriamanitra atsika na omenantsika ka ateraky ny fahaiza-manao tsika zay ny ataontsika autorité rationnelle ateraky ny fahaiza-manao na compétence ateraky ny fahaiza fiezahantsika mamantatra mety ny faharanita-tsaintsika mety ny fahendrentsika zany hoe nomen'Andriamanitra atsika izany fahafahany zany mahatonga atsika fa miatrika ny zavatra atao ary dia ny autorité rationnelle na ilay zavatra zay nomenatsika dia mahatonga atsika mivelatra mahatonga atsika afaka mivelatra sy faly ao anatin'ilay izy ary i autorité rationnelle io matetika hitatsika ohatra hoe atao hoe tamin'ny andro ny taona malagasy ohatra tamin'ny andro ny netimparazana ohatra taloha ny ataontsika hoe mpitarika na mpitondra na ao amin'ny fiarahamonina dia zay autorité rationnelle zay nanana zany hoe tonga mpitarika izy satria nainandamina tonga mpitarika izy satria naranitra tonga mpitarika izy satria natanjaka tonga mpitarika izy satria nanana fahendrena tonga mpitarika izy satria nanatombo tamin'ny fandaminan-draha rasy ny fahaizana maro isan-karazana izany hoe ilay être no nahatonga azy ilay mahaizy azy no nahatonga azy nanana ilay fahefana fa am'izao andro antsika zao tsy zay tsony ny fahefana de lasa pouvoir zany hoe lasa zavatra omena tsy nolay olona loatra fa zavatra atolotra lay olona zavatra omena azy na dia tsy ao aminy aza indraindray lay fahaiza-manao tsy ao aminy indraindray le fahendrena tsy ao aminy indraindray le faharanita-tsaina tsy ao aminy indraindray le fanama olona tsy ao aminy le fahalemem-panahy fa satria lay autorité nomena azy zay le autorité irrationnelle zay nomena azy zay le pouvoir de zao lasa tahak'izay de zay mahatonga ny fiarahamoniny ny taonjato faraiky amby roapolo mikorotana foana matetika satria lay pouvoir no niazakazahan'ny olona fa tsy lay autorité tsy lay fahefana zay miainga amin'ny talenta miainga amin'ny fahendrena miainga amin'ny
amin'ny atotry fahatahorana n'Andriamanitra mihitsy aza fa lasa ilay pouvoir ary ndray lasa pouvoir politique ary io moa mahasamihafa ny atotry hoe la politique sy ny le politique dia avelantsika izay adivitra tokony ho alaliny ny mpino zay fa izay ampianarany Jesosy ampianarany soratra masina antsika eto izao manao hoe Jesosy dia tsy nanome pouvoir loatra ny pouvoir marina fa amin'ny teny grika misy ny teny eo ambany eo hoe nomeko ny hery rehetra handresy ny fahavalo dina misy ny resahan'ny Luka zany hoe lay hery fa tsy fahefana nomena antsika ny hery nomena antsika ny fahefana lay autorité fa nomena antsika koa ny hery zany hoe lay fitaovana hoety miady fitaovana hoety mandresy fa tsy lay pouvoir zay mahafatifaty an'izao tontolo zao zay mahatonga ny olona ny pouvoir de le mahatonga ny olona mety manitsakitsaka manimba aza indraindray ary ny politika tsy ankehitriny moa de lasa fitadiavana pouvoir fa tsy fiezahana andamina tsy fiezahana andrindra tsy fiezahana fa lasa fitadiavana fahefana zay indraindray lasa tanjona ny fakana fahefana fa tsy tanjona ny fandaminana ny raharaha ary dia eto dia asehon'ny Jesosy amin'ity teny ity fa ny tokony ifalitsika de lay fahefana ny men'Andriamanitra antsika fahefana zay mampivelatra ny hafa fahefana manafaka ny hafa fahefana mitondra ny hafa ho ao amin'Andriamanitra fahefana mampanaiky ny fanaratsy rehetra zay mitondra fanafahana ho an'ny fiarahamonina ka izay fahefana mitondra fanafahana ho an'ny fiarahamonina zay tsy tonga ho azy ao amintsika fa lay être lay mahaisika atsika mahazanak'Andriamanitra atsika no mahatonga an'izay raha ohatra ka lay hoe manaiky ny fanahy fotsiny tanjona de lasa tonga pouvoir izy ary raha ohatra mantsy ka ny tanjony mpino hoe anaiky azy fotsiny ny fanahy manaiky azy ny fanahy ratsy manaiky azy de am'izay fotoan'izay lasa pouvoir ny tadiavin'ny kristianina am'izay fotoan'izay lasa sampy Andriamanitra tsy tokony adoroana fa mahatombo mpaminany ny teny manao hoe ratsy ny fanompo-tsampy matoa ny baiboly manazava hoe ratsy ny fanompo-tsampy mazava ho azy amin'ny lafiny ara-panahy tena fandrafesana n'Andriamanitra mihitsy fa zao tena mitory fahambanitsaina mihitsy ny fanompo-tsampy tena mitory fahambanitsaina tsy hoe manongana n'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianany ihany ny mpanompo-tsampy hoe mino an'Andriamanitra velona fa zao koa ny mpanompo-tsampy dia manimba ny tenany satria baiboly de miteny manao hoe ny olona manompo-tsampy de izy ihany manamboatra ny zavatra tompony manamaso izy ihany asa ny tanany ihany ny tompoiny zany hoe manamaso fa tsy mahita manatsofona fa tsy mandre am'izay fotoan'izay dia lasa manimba lay maha olona satria raha toa ka jerentsika amin'ny lafiny psikolojika io na amin'ny lafiny ara-tsaina fotsiny de zao ny zavatra raha vao ny zavatra tompoin'ny olona no kely noho izy de zao tsy mivelatra izy tsy mandroso izy zavatra mandeha ho azy zany hoe zavatra no ataon'ny tananao zavatra kely no enao zavatra namboarinao no tomponao de tsy miteraka fivelarana fa miteraka fahateretsaina ary mety miteraka fahasimba-tsaina mihitsy ary nefa rany ary zay mahatonga ny mpanompo-tsampy zay tsy manana etika tsy manana moral ary afaka mahavita karazana eloka maro isan-karazany mpanompo-tsampy lasa tonga ho azy satria ny zavatra tsy vita ny herin'ny tenany no afindrany ao amin'ilay zavatra tompoiny dia manjary lasa mamatotra azy lay zavatra tompoiny zavatra fantatra amin'ny lafiny psikolojia tsotra fotsiny zany fa ny kristianina izay mino an'Andriamanitra zay lehibe lavitra noho izy nahary izao rehetra zao na mela eloka azy tao amin'i Jesosy na nasitrana azy tao amin'i Jesosy dia manana fisokafana sy fivelarana ary mahatonga ny hoe ny kristianina de olona mpitondra zava-baovao mpitondra fifaliana ary mpampita fivelaram-po sy fivelaran-tsaina ao anatin'ny fiarahamonina tsy hoe noho ny finoany ihany mazava ho azy fa noho ny toetrany mihitsy satria ny maha kristianina de tsy être de tsy avoir fa être
ny fanimpotsampy no avoara maika ny fanimpotsampy de zao ny anan-javatra ny antony animpona sampy de ny ananana de ny isavovona amin'ny lafiny zavatra maro samihafa fa tsy zany ahitsiny Jesosy tsara eto hoe nareo dia azafaly hoe satria manana an'izao manaiky an'izao ny fanahy de lasa be voninahitra manana ny zavatra rehetra fa mifalia nareo amin'ny statut na ny satanareo de izao sata vaovao mampivelatra ny hafa sata mampisy fifaliana sata ny zanak'Andriamanitra sata ny olona natao andresy sata ny olona natao ife mihitsy aza ny zavatra rehetra no Andriamanitra ny am' Jesosy rehefa ko malala zava-dehibe ary ny anitsiny Jesosy anty tandrify indrindra amin'ny toe-tsaina zay ny filozofia hainantsika amin'izao toanjato zao filozofian'ny azakazaka te hanan-javatra filozofian'ny azakazaka hitady zavatra ary de mampanadino lay tena mahaisika atsika le hoe être tsy tokony adinoina fa Andriamanitra de verbe être ny tena maro ny fakanteny hoe Yahvé na Jehova raha tena jerena lay tetragramme nanondratana azy io moa tsy nisy naina maky mihitsy mandraky teny androany na raha mantany jiosy ary debe ny amakin'ny olona io tetragramme nazo teny hoe Jehova na Yahvé io fa raha jerena ny fakan'lay teny de betsaky ny manakaiky ny verbe être izy zany hoe Andriamanitra dia verbe être ary io no mahatonga mandrakariva ny mpino na ny finoana aza ingendra indray marina loatra fa fiteniny hoe manana finoana fa zava-dehibe le hoe mino le être hoe za mino toetra am'izay fotoan'izay le finoana za pino am'izay fotoan'izay toetra le izy fa ny finoana marina fa fitenin'ny tompo ao amin'ny filazantsaraka ny Luka ohatra de matetiky Luka no miteny hoe aiza ny finoanareo am'izay fotoan'izay le finoana de lasa avoara fa tsy amin'ny fotoana rehetra akory lay finoana hoe aiza ny finoanareo no avoara fa rehefa ohatra ka miteny hoe aiza ny finoanareo de fitaovana izy am'izay fotoan'izay raha mamaky tsara ny Luka nareo de génitif izy zany hoe milaza zavatra fananana izy ary tahaky ny itehenana ao anatin'ny sarotra fotsiny ihany izy am'izay fotoan'izay karazana tehina itehenana izy ao anatin'ny sarotra hoety miatrika lay olana fa tsy amin'ny fotoana rehetra akory no avoarany finoana fa amin'ny fotoana rehetra de zao tokony ho être zany hoe tokony ho toetratsika mihitsy ny mino tokony ho toetratsika ny mahatoky tokony ho toetratsika lay olona mahatoky an'Andriamanitra ary io nefa ny tena nadiavin'Andriamanitra tsy le olona mino manam-pinoana ihany fa tena le hoe mahatoky ary ny dikany teny mihitsy hoe fides ny hoe mino de toetra mahatoky zany hoe tsy lay toetra hoe mampiasa ny finoana mba hanan-javatra be dehibe fa le hoe toetra mahatoky manana fahatokiana confiance mahatoky an'Andriamanitra rehefa ko malala itsika manao hoe am'izao andro eny atsika izao de betsaka ny kristianina miezakazaka amin'ny résultat na amin'ny avoara ireo mandeha miezakazaka mitady fivavahana maro isan-karazany hoe ary mahita fahombiazana ary mahita fanasitranana ary mahita voninahitra ary tonga olona ambony tsy mivavaka any ary tonga olona mpanankarena tsy mivavaka any ary tonga olona mihaja zay mivavaka any sy ny sisa rehetra dia am'izay fotoan'izay de karazany sampy any Andriamanitra manonona an'Andriamanitra ho tompo angamba lay olona fa izao am'izay fotoan'izay de karazana sampy any Andriamanitra sampy Andriamanitra satria lay olona tsy niova izy lay être tam'le olona tsy niova fa namaiky azy de zao ny ampiasa an'Andriamanitra ny ampiasa an'Andriamanitra hoe any antony ivavahako Andriamanitra de zao aniraka anao mba hatonga ho mpanan-karena ny antony ivavahako Andriamanitra de aniraka anao mba hatonga ho sitrana ny antony ivavahako Andriamanitra de aniraka anao mba hatonga ho olona ambony ny antony ivavahako de zao ianao no irahiko mba hatonga ho tafita amin'ny fiainana am'izay fotoan'izay de sampy Andriamanitra am'izay fotoan'izay lay finoana de avoara fotsiny ihany fa tsy nijanona tsy nanova lay olona zany lay fivavahana tsy nanova lay olona lay fifandraisana tamin'Andriamanitra fa izao Andriamanitra ny tiany iova ifanaraka amin'ny tenany lay Andriamanitra ny tiany iova Andriamanitra zany no nitefeny de tsy misy afa-tsy le manamboatra sampy mihitsy Andriamanitra ndray ny tereny iova ifanaraka amin'ny besoin ifanaraka amin'ny zavatra ilainy ifanaraka amin'ny vision ifanaraka amin'ny faniriny de Andriamanitra nay no volavolainy sy ny tefeny
de am'izay fotoan'izay lasa sampy zany Andriamanitra aminy. Mivavaka amin'Andriamanitra izy fa zao anefa ny toe-tsainy de zao tena toe-tsaina manompo sampy fotsiny zao. Ary eo no ahitsiny Jesosy ry havako malala. Eo no ahitsiny Jesosy hoe aza mifaly ianareo satria manaiky anareo ny fanahy. Tsy maninona mifanahy de anaiky anareo foana satria tsy ny anarantsika tsy ny anarantsika akory ny amoahana ny demony fa ny anaran'i Jesosy. No zany de zao ivoaka foana io demony io. Aza mifaly ianareo hoe satria mahazo vokatra hoe nahazo fisondrotan-karama, nahazo sakafo tsara, ny tafo tsara. Tsia mahazo nyzany foana ianareo ho Jesosy. Jesosy efa niteny manao hoe raha ny sohatra masina Isaia aminany niteny raha ny zanako sy asan-tanako de aoka titika ihany. Jesosy efa miteny manao hoe aza manahina am'izay hoaninareo, zay hosotroanareo. Zany hoe aza mifaly ianareo satria manana zany rehetra zany. Fa izao mifalia mihitsy ianareo noho ny statut ny sata vaovao, no ilay fiainana vaovao omen'Andriamanitra anareo. De le fiainana manana fiadalam-po, fiainana manana fifaliana, tena fifaliana, manana fiadanana, tena fiadanana. Fiainana zay mitondra fahazavana ho an'ny fiarahamonina. Afaka malala eto ary de ambaran'ny tenin'Andriamanitra, ambaran'i Jesosy amintsika fa ny fiainana kristianina de tsy fiainana maika anan-javatra akory, fa fiainana maika hiaraka amin'Andriamanitra. Ny tanjontsika zany rehavako malala, tsy ny famirapiratana eto am'izao tontolo zao, tsy ny fananan-javatra eto am'izao tontolo zao, fa ny tanjontsika de zao isika voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Alay voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy amin'ny ho avy akory io fa amin'ny ankehitriny. Ireo mpianatra ny tenenin'i Jesosy reo nke ankehitriny ny voasoratra ny anarany ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy hoe amin'ny rehefa maty izy voasoratra ao ny anarany. Tsy zay ka ho Jesosy mifaliana reo fa nandresinareo mivoaka ny demony fa zao ny tena tokony hifaliana reo efa voasoratra ny an-tanitra ngely anaranareo. Zany hoe efa afa-panadinana nareo, efa ao amin'ny tompo ianareo ka inona ny mbola zay ny tena tokony hifalianareo. Rehavako malala voasoratra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra ny anaranao ankehitriny satria ianao kristianina. Ao anatin'ny boky be ny fanjakan'Andriamanitra. Alaivosany an-tsaina hoe misy boky mirakitra nisy mpifidianana ohatra. De ao hoe de mizakazaka mijery zany tsika satria didy zany fa ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra koa de misy boky mirakitra ny mirakitra ny olona rehetra zay hiditra ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra de mifalifa ao ianao. Am'izay fotoan'izay mifalifa citoyen ny fanjakan'Andriamanitra ianao. No zany de mifalia fa ao amin'ny tompo ianao. Rehavako malala zava-dehibe ny atsapanao ara fa ny tokony hifalianao de zao ianao voavela heloka. Ny tokony hifalianao de ianao vita fihavanana tamin'Andriamanitra. Ny tokony hifalianao de zao ianao zay lavitra taloha de tonga ao amin'Andriamanitra kehitriny, tonga ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra, tonga zanak'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ary tsaron'Andriamanitra naizanaiza le ianao. Ivavaksika. Tompo misoranao zay noho ny amin'ny teninao zay azonao novakina tamin'ny teny malagasy manazava aminay fa ny zava-dehibe de ny fiovamponay, ny fiovan'le mahay zahay anay dia tonga olom-baovao zahay eo aminao. Olom-baovao ny fanjakanao Andriamanitra, zanakao Andriamanitra. Ary ateraky ny mahazanakao anay fotsiny zao ny fandresenay, ny fikarakaranao anay, ny fahatokinay anao, ny fifalianay amin'ny fiainana isan'andro. Am'izay andro vaovao zao tompo de mitahianay anapaka eo aminay Jesosy ny fiadananao sy ny fifalianao. Aza mahafonina mahasaraka anay ianao amin'ity herinandro vaovao ity. Eo anay ny fifaliana amin'izay rehetra atao, arovy amin'ny aretiny zahay, ary aoka ny tokantranonay sy ny asan'ny tananay makasitrahana eo masonao. Misaotra Jesosy. Amen.